Misaotranao ihany koa fanamasina amin'ny tsy namelanao anay raha tsy tonga teto androany. Misaotranao amin'ny fahafahany mbola nideranao, nankalazanao, nanome voninahitranao tompo. Tahiny vahoaka rehetra, tahiny nalasana vavy izay tonga teto amin'ny toerana ity androany. Manatrehanay tompo ary miasany anatinay. Ovao ny fiainanay, ny fisainanay, ny fonay sy ny fieritreretanay. Tompo androany, mitezenao metraka fiainanao vao any anatinay any. Ka zay rehetra tsy namboleny taranao tompo ko rava, levona, tsy ambidina, tsy manam-pahefana. Jerevy manokana ihany koa tompo ny situation-ny olona tsirairay avy izay tonga manompo anao eto. Ampio izy mba ho mpandresy. Sitrano tompo izay rehetra marary. Raha izay ao anatin'ny olona tompo ianao ny eo voninahitra ao amin'ny fiainana. Azavela isy alamaina tompo izay rehetra tonga eto. Fa ataovy matsapa zavatra, ataovy mandray zavatra. Misaotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka masoterana antsika. Raha tsy mampananao dia mba mitsikitsiki kely ianao. Hoe. Amen. Ianao hoe amin'ny fotoananao mba mitsika, misy fiainana tonga ny anatinao any. Satria ny fifaliana dia miteraka fiainana. Amen. Miarabantsika rehetrarehetra tsy ankanavaka, tonga soa ianao aton'ity tranon'Andriamanitra ity. Ny tompo ny tahinao. Ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra. Miarabanao izay sambany tonga eto androany. Miarabanao izay fa ela dia tsy ary hita. Tompo ny tahinao aza tsy hita eky. Tongava matetiky. Miaraba ihany koa no namantsika manaraka ny amin'ny Facebook sy YouTube. Tompo ny hitantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy adiniko magnafatrafatra hoe partageo ny vidéo mba ho maro ny olona voatahy amin'ny alalan'ny fampianarana. Tahiny tompo ny antsika rehetrarehetra. Amin'ity androany ity dia agnatoro sekreanao zao hoe mietaeta dia afaka miteraka zava-baovao amin'ny fiainana. Amen. Ny minitra anao io manana etaeta dia tsy maintsy misy zavatra mitranga foana amin'ny fiainana. Tsy maintsy misy zavatra vaovao. Fa raha vao iny mihitsy no tsy hita tsony na niala anatin'ny olo araiky matetiky dia miteraka problema foana iny amin'ny fiainana. Tadidolo lasina vavy fa antsika tsiraikiraiky reo dia efa samby amina olona, samby amina fahasoara, samby amina zavatra zay nampiasain'ny tompo mba ho fitahiana ho antsika. Aletao tsara anaty sainao zany. Ka raha ataonao zao manana baba niteraka, manana mama niteraka. Mety misy africain lava be any malava tsoraka mihitsy. Fa tsy mahasolo babanao zany. Ary tsy azonao antsona mihitsy papa. Tsy hainy babanao zany. Ohatran'izany koa mety misy vazaha mahafinaritra anao any ambadika any. Fa tsy mahasolo vadinao. Ny olo tsiraikiraiky samby amin'ny zavatra zay efa nipreparen'Andriamanitra tany. Ianao zao tamin'ny Adama namboarin'Andriamanitra teto ambony tany, nisy gidro namididina ananjy teto. Nisy babakoto, nisy voay, nisy androngo, nisy karazana zavatra maro samihafa teo. Fa tsisy nampiasa lohany naraky. Fa rehefa namboarina Eva, vao nijery an'iny izy dia niboeririka sady latsaka raha amin'ny vola. Iny raha teneny voalohany, toloko avy amin'ny toloko io izy, nofoko avy amin'ny nofoko. Ohatran'izany koa raha sy navavy ny fiainantsika amin'ny fanompoman'Andriamanitra. Misy zavatra zay tsy tokony hisaraka amin'ny fiainanao io. Fa raha vao tsy zany, be zavatra tsy mety. Maro zavatra tsy amin'ny plasy. Ary tafiditra amin'ny tenan'Andriamanitra hoe tsy tsara. Tamin'ny fotoana irery Adama androzy ny Baiboly tsy tsara raha irery raha lehilahy. Mahatonga antsika rehetrarehetra reo tafavoreto tsy programan'olombelo. Tsy zavatra nataon'olombelo fa misy lahatra Andriamanitra. Aiza moa ny eritreretanao hoe hifanena amin'izany paster Davida zany? Aiza moa ny mety mba nanofisyanao na indray maraina hoe andeha hivavaka amin'ny ziona zany? Fa efa nisy zavatra nomanina Andriamanitra. Ka ny fiainanao aza sarana amin'ny planin'Andriamanitra.
fa ny minitra io saranao amin'ny planin'Andriamanitra jereo tsara fa lasa misy fiantraikany hatramin'ny fidiram-bola. Amony sasany lasa marary mihitsy, sasany lasa misy problème mitrango amin'ny fiainany satria ny sarany tamin'ilay fahasoavana ny fiainany. Na dia tafavoaka be karakory ianao amin'ny fiainana, na lasa lavitra be karakory izay rehetra ataonao, aza sarany ny fahasoavan'Andriamanitra fiainana. Izy io mampiravaka matetika dia toe-po no mitondra zavatra rehetra, toe-po. Ary jereo tsara Satana rehefa andeha hanimba anao dia hameno solomaso hafa anao ny amin'ny fahasoavana izay hitahin'Andriamanitra. Satana rehefa te hanimba kristianina anankiray dia ataony mahita zavatra hafa i kristianina io ny amin'ilay fahasoavana izay troa. Indrindrandrindra matetika raha ataony devoly zany rehefa te hanimba anao izy dia ataony tsy mahita ninninona tsony ianao amin'ilay ray aman-dreninao ara-pana, amin'ilay fiangonana izay vavahanao, amin'ilay pasteur mampianatra ny isan'andro, any mihitsy no manomboka hovany ny masonao. Jereo tsara nentin'ny devoly nanimba ny Eva, fa novany Eva, novany devoly ny fahitany Eva n'ilay voankazo voarara. Izy Baiboly hoe haritany Eva izy fa ho tsara fihinana ny hazo. Hatramin'ny noviana ndraiky na tsara fihinana ny hazo io, nefa io le voalaza foana totrany amboloany amin'ny fotoana ihinananao an'io dia ho faty tokoa ianao. Fa niova ny fomba fijeriny Eva n'ilay hazo. Dia eo zany no tiako atongavana eto androany, mbola ao aminao ve ny etaeta zava-pana. Satria zany ihany no signe afantarana fa atatra amin'ny farany ianao ny fanomponan'Andriamanitra. Rehefa tsotso ny etaeta rehefa matetika zavatra hita manomboka tsy tia hivavaka anao, manomboka tsy mety aminao tsony mandeha tizono, manomboka hitanao korana ny lohanzotsika, manomboka hitanao rakorana rehetanao razokiny re, manomboka hitanao fa tsy mahay ndraiky mpitindra vahiny nefa rehefa nampandehanao hatrany, manomboka hitanao mavety loatra ventilateur efa tokony atao madinidiny, manomboka hitanao hoe lavitra keto, manomboka hitenenao hoe tsy tokony atao talakarivo izy fa atao lavabe, manomboka andeha hiteny ianao hoe paster karaha nety lava nefa mbola za minitra. Atsika rehetra dia lasa miana tsikelikely le etaeta anaty fo. Iny le tena ratsy iny. Ary raha voa io etaeta iny manomboka tafiditra anao dia mietrereta fa tafiditra anaty fandriky Satana ianao. Tafiditra anaty fandriky Satana ianao. Satria io zavatra io hitanao fa nety miny taloha. Ary mety efa nagnano témoignage mihitsy ianao fa nahasoa anao le izy hatramin'izay. Fa nanino taty afara indray ianao nanomboka nahita hoe tsy amin'andro ane fitsakanan'ny paster io. Atsika izy zay le ataony devoly rehefa andeha hanimba olona izy. Tengany mba tsy ho simba ny devoly ianao. Alleluia. Ilaina rehefa mangetaeta isanandro. Na io vatananao iny rehefa raha vao tsy mangetaeta io mieritrereto anao. Hoe tagnatin'iny semaine noho ianao tsy mangetaeta mihitsy. Eka raha paster mazona fizareo fa tsy mangetaeta mihitsy. Tsy salama ianao. Normal be amina vatana ny mangetaeta. Raha vao io tsy mangetaeta tsony. Dia rehetra ohatra hoe agnatin'iny semaine noho ianao tsara manona mihitsy. Mila mandeha dokotera ianao. Hafa raha hoe mifadiany iny raha fa tsy kiniaka. Sasany amin'igny na raha nivo tsy teny arora tianana loatra izy. Fa raha hoe vatana normal na tsy mahatsiaro dona, tsy mahatsiaro mangetaeta, mila mieritreritra. Tain'i Jesosy anena. Inona no ny force andesin'izy io? Laoka mba hijerytsika ny mpanjaka faharoa toko faharoa e. Mpanjaka faharoa toko faharoa dia ny andininy fahasivy. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy ny Baiboly eto hoe ary noho efa tafita izy roa lahy dia hoy Elia tamin'ny Elisa, angatao izay ataoko ho anao dia ny tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa, masina ianao, aoka ny anjarandroa amin'ny fanahinao mba ho ahy. Entsika zany. Za milaza aminao fa ity Elia ity nanana anay izy azy. Zany Elia zany
mpanan-karena zay rehetrarehetra mitadiaviny nananany daholo tamin'ny fahavelona satria izy dia tena nalaza tamin'ny tanàna rehetrarehetra presque dans le monde entier nafantatra ny existence ny prophète Élie ary tena nampiasain'Andriamanitra dia rehefa ny question napetraka tamin'ny Elisa rehefa tafita hono izy roa dia hoy Elia tamin'ny Elisa angatao zay ataoko anao dia tsy mbola misaraka aminao ohatra zany zao zaka zany zao raha mba nandeha nagnatony anao dia mba zany zany mba question nataoko tamin'ny angatah dao anao raha tianao angatah dia ino le mbola angatah io mba apetraka aminao Kristo mety mizama noko ambany mbola anao kiraro sa ary mety misy teny palitony iny lahoky mazary za tsy mbola misy solonify mety fa lasa moto zay dia jerevanao question ny Elia tamin'ny Elisa fantatsika tsara fa Elisa dia zanaky Elia ara-panahy Elia io olona goavana be afaka nandatsaka afa ho tany an-dano tamin'ny alalana vavaka nananga olo maty izy rery no afaka niterrorisé ny Ahaba sy Jezebely zany Ahaba sy Jezebely zany anisan'ny mpanjaka faran'izay mafy tamin'ny fotoanany zany hoe tena olona nanana izy azy Elisa nefa agnisan'ny zanak'olo mpanambola koa sady mpandraharaha olo opérateur économique tamin'ny fotoanany nanana camion marobe satria teo ampiasana mihitsy izy tamin'iny moa zany tsisy mbola camion na ino nampiasaina fa kalesa reo fotoa magnentana ary tsy araiky tsy aronona nanany Elisa fa mampolopolo donc zany a olona nanana izy azy ohatra zao mizao mandro raiky atsika zao raha olo araiky manana semere morgue roapolo zany ohatra mety mbo tsy sahirana loatra izy andeha bazary dotrotrizay zany ka ny Elisa nanana izy azy fa raha nifanena tamin'ny Elia izy tonga dia lina tamin'ny andro zavatra matetika nefa ny zanaka ara-panahy rehefa mba asainy mangataka hoe ino raha tianao ny babanao raha hafa raha kao tainy Jesosy any jerevinao i Bartimeo jamba rehefa nanontaniany Jesosy inona ny tiana ataovinao za sur et certain fa nanana besoin matériel izy mino za fa nona Bartimeo tamin'iny fa tsy vola tsy sakafo tsy trano mipetrahana nangatahany fao zay mba mpahiratira anazy teto nefa Elisa rehefa mananontaniana izy zava-panahy nahaliana azy ary matoa io zavatra io no voateniny tamin'ny lera io ny zavatra nafana tao am-pony ny afahana milaza fa mampangetaetanao ny zavatra nakiray mafana ao am-ponao ny olo mangetaeta rehefa mitsengatika mangahazo rehefa mitany ino mora menana mangahazo nefa izy mangetaeta non au moins izy taviteny hoe jus na rano mety izy teny hoe mivoranona ampamo zao dia le miteneny farany ny zavatra zay mampangetaetanao tsy afaka mbavana ary iny zavatra iny no mamanitra ny fiainanao rehefa velo mahatonga olo araiky tsy mety mivoatra mihitsy inge dia mazava ho azy tsisy zavatra mafana agnatin'ny fony mahatonga olo anakiray tsy mety mahazo zavatra avy amin'Andriamanitra dia mazava be hafa ny zavatra ataony hafa ny zavatra eritreretiny tsy mifagnaraka amin'ny zavatra mampony ny zavatra teneniny vavaka mila misy zavatra velona ao anatinao ao zay azonao ambara foana na izany izy zay zavatra zay no lazaina hoe etaeta ary raha vao zay zavatra zay hita aminao tsy maintsy misy fiovana fiainana amen ny ositra nefa riavana tsy maintsy misy prix à payer satria teto onction no nangatahany Elisa hoe ny anjarandroa amin'ny fananao izy anjarandroa amin'ny fanahy zany nangatahany Elisa fa tsy tany davanila na tany jirofo tsy volamena
tsy seky ny angatany fa ozy ny anjara androa ny fananao tafy ny angatany inisy zavatra sarotra ahoana ny azahoan'izany dia tsara fa possible misy mpanompon'Andriamanitra afaka hikasika anao mba handresanao osotra fa kosa na dia voakasikasika empira renao na dia nahazo petra-tanana imbetabe anao misy zavatra tsy mipasina izy na tsy efa misy primpe anao aotsika le zany satria ny osotra na fahasoavana io ninona zavatra napetraka Andriamanitra agnatina mpanompon'Andriamanitra anankiray misy toe-po magnaraka an'io izy izy misy toe-po magnaraka an'io sahala amin'ny Elia zao tsy lasa afaka niantsoantso afo zany foana izy fa nisy toe-po mifagnaraka amin'le afo taminazy tao dia ndany ianao mijery ohatra zao sahala amin'ndry profety Tibet Joshua dia haitsika tsara mo vetivety moa izy maty nampiasain'Andriamanitra be izy amin'ny resaka délivrance fa tsy olo jiaby manana onction afaka manao délivrance gidragidra be karan'ireny ny antony Tibet Joshua manana toe-po manokana mifagnaraka amin'ny fanaovana délivrance amen totran'izany koa na paster nareke namba tsy fantanareo misy toe-ponanjy koa zay mahatonga ananjy ampiasain'Andriamanitra amin'ny fahasoavana saka zany azy ka Elia nanana ny toe-pony zay le prix à payer zany hoe mila mianatra ianao ny toe-pon'le olona zay no natonga anazy ny raha ny Elia hoe miverena fo hoe mbo mazaka toravana ve ny Elisa azonao izy donc zany io onction agnatin'ny Elia io onction mazaka toravana onction mazaka ilikiliky onction mazaka manbanina azonao izy vao départ miverena anao fa zany anao misy tanombako ino raha maranarahanao anahy ino dijerevo amizay fa naverimberiny Elisa fa moa za tsy ala aminao zay hifatesanao ny hifatesa zay velomanao ny velomako ny Andriamanitra ao n'Andriamanitra raha mbola velona koa Jehovandriamanitra ely atsika le zany zay le toe-pony andrasana taminazy zany atsika reo nefa rehefa ndraindray vao misy raha ely tsy metimety aminao fo sanakatikataloha mba misy tinarikany ngananao raha kely nefa io naiza naiza fiangonana ndray hibavanao misy onction napetraka Andriamanitra agnatin'ny fiangonana io ny onction rehetra rehetra dia misy toe-po magnaraka anazy misy toe-po magnaraka anazy ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao zany dia tsotra hoe misy toe-po mifagnaraka amin'ny onction agnatin'ny mihiraka io hoe ao aminao mandra-poviany ianao manana toe-po hifagnaraka amin'ny onction tadiavinao io in Jesosy ianao amen na aiza naiza fiangonana ivavahanao nizaniza mpanompon'Andriamanitra mitezanao misy toe-po mifagnaraka amin'ny onction-nazy io agnatinao ka raha io onction io tadiavinao raha io fahasoavana io tadiavinao misy toe-po mifagnaraka amin'io andrasana aveninao dia neny Elisa teto mitoravana fao ndany ianao miverina mialato ianao manaovan'izao ianao mandeha nare ianao fa izy tsy miala izy jerevo koa teste anankiray magnaraka anazany Elia fa raha hitanao ozy raha hitany masonao ozy misarako aminao dia ho azonao zany entrika zany dia zay hoe natoropatsika nisy taona hoe possible zany zao mandeha WC Elia tsy maintsy mibodobodoky Elisa mila regniny mbola ao sa tsy ao mila regniny raha jiaby akao ary tamin'izany serva fitsisika sy bosy dia jerevony eny agnarany titre ambany entiny fa mpanondradrano tamin'eny mahatonga ny manondradrano iny zany efa misy toe-po tao ary Elia nanana mpanompo betabe manana olo marobe talohan'ny Elisa fa rehefa nisy ataky nahazo any Elia dia niteneniny ireo zatovo ny agnarany tamin'izany
Hoe nareza la mijanonge fa za io andeha fa problème be raha ataon'ny fanjakana aminahy ozy elitana. Dia ino ny volanin'ny zatovo ireo tena Andriamanitra anao. Anao tena mpanompo Andriamanitra marina, anao raiky fogna tena ho faty, fa mikary tena ho faty araka aminao. Dia nijanona zareo. Azonao? Dia rehefa lasa amin'izay Eli, miteny amin'izay Andriamanitra hoe regny efa tsy namanao fa ndano hosory Elisa zanaky Safata fa izy no andimbenao. Dia jereko amin'izay rehefa tonga amin'izay torony Elisa dia ino ny zavatra nasainy nataony dia nasainy mijanona fa izy tsy mijanona satria le onction tao amin'ny Eli za misy toe-po nanaraka anazy. Donc zany reto zatovo reto raraka satria tsy nanana le toe-po no nasainy mijanona dia mijanona. Azonareo izy fa ny izy sasany nanana fatakarana na nasainy mijanona ary tsy mijanona fa nadeha foa. Ohatry nareo ireo maro aminareo ireo voa tsy midoko foana le tsy afaka ny tanambonysy be dia mijanona nareo. Tsara fanahy ilay paster zegny tsy afaka ny mahazo mijanona. Ohatrotry zay ngely izy da in'Andriamanitra ny ianao azonao veloa lelesina. Ohatry zany ny fanompoman'Andriamanitra io fa tsy hoe rehefa misy zavatra tsy mifanarakaraka amin'ny saignao dia fa iny ianao no lasa ny verenanao no asa. Fa tsy hoe rehefa misy zavatra mampalahelo anao dia za tsy vitan'ity intsony. Raha misy zavatra tsy azo azonao dia alorana ainy tompony ianao, ainy Jesosy ianao. Misy toe-po manaraka ny osotra tsara. Amen. Ny olona mangetaheta tsy mihemotra ny minina zavatra mitrana. Amen. Tsy mihemotra satria anao nge mbo manaova analizy ny zavatra ampianariko anareo eto ve misy zavatra mety hoe amin'iny mba ny ara-pananareo sanatro ny zavatra zaraiko aminao eto isan'andro ve misy zavatra mifanohitra amin'ny Baiboly. Fa matetika le devoly mity tsy tiany ianao azo amin'le fahasoavana dia any amin'ny toe-ponao any izy miataka. Ary io tadidy tsara fa ninona zavatra hasoa ny fiainanao tsy maintsy misy fahavarana. Tsy maintsy misy fahavarana. Ary amin'izao andro faran'izao be da be ny iraky Satana andeha agnala ny finoantsika n'Andriamanitra, agnala ny fampikisantsika ny Jesosy, ampisaraka anao amin'olona zay nirany toko anao. Dia rehefa hoe Jesosy nanirany ity ambony tany be da be ny fomba nampiasain'ny Satana ahatonga ny olona tsy haino ny Jesosy. Dia tegna nandefasaka tsao mihitsy fa ny fanary Belzeboba ihany izy no nandroany démonie. Efa Jesosy zao no resana. Be da be ny fanenjena natao an' Jesosy. Ary zay natonga anazy namontany ny mpianatra maro tamin'ny mpianatra izy no niala ka tsy naradiady zany. Dia namontany izy tamin'ireo mpianatra hoe ianareo koa fa mba tia hiala. Donc zany misy marobe no hiala. Ka amin'izao andro faran'izao mila mitandrina ianao. Possible misy olona nilaza fa izy io no mpaminany amin'ny andro farany. Izy io no iraka farany tandreny na resy beky tara sambo anazy. Raha vao zavatra anankiray moa mieritrereto ianao, raha vao zavatra anankiray tia magnaratsiratsy ny hafa, fe ny fankahalana ny hafa mandinihy ianao fa tsy avy amin'Andriamanitra zany. Ny olona niran'Andriamanitra zany manana fitiavana fa tsy manavakavaka na magnaratsiratsy ny ianao. Fagnaratsiana zany fankahalana no ambadiky zany. Ny olona anankiray matoa ratsinao dia halanao. Da iny tompo iny. Tokony hahafaly atsika raha amin'izao marobe ny olona ampiasain'Andriamanitra. Samy magnano ninazy. Akory ny atonga ny fagnano olo an-danitra. Fa tsy andeha hifampizize hoe tandreminareo fiangonana ririny e. Pasteur koa fotsifotsy volo tandremo e. Olo koa fa medianitra tsy maintsy fotsy volo. Raha vao sabotsy izy mivavaka faites attention e. Lahady foana e. Rehefa lahady mivavaka tandremo e. Sabotsy foana e. Raha vao zay discussion tsy maintsy misy fankahalana ambadiky zany. Manomboka ampidiriny koa mihinan-damo no resa tsy mihinana e. Tandremo e. Iny Jesosy eny.
mila mandeha amin'ny fitiavana atsika ary ataovy zay fomba rehetrarehetra atonga ny fonao angetahetan'Andriamanitra. Jereo tsara rehefa ianao io manomboka miala na miataka amina iraka zay natao hitezana ny fanahinao, ny zavatra hita voalohany manomboka tsy ampivavaka, manomboka tsy mahavavaka na fotoana ivavahana anao tsisy, satria ino ny andro frustré anao, mizarazara be ny sainao ary ambolo madinika satria ambolo madinika à gauche à droite, misy zavatra miady agnaty sainao koa isanandro, dia aiza ny fe voalohany any amin'ny vavaka. Le Andriamanitra tompony zavatra rehetra mihitsy lasa tsy fandraisanao itsy. Asinareo be zany zavatra eo zany ianao manomboa anao tonga saina, taloha anao hoe ampivavaka sa tsy ampy. Or nefa ianao tamin'ilay zavatra anankiray zay lazainy devoly fa tsy mandresy lahatra anao, tany ianao mbola navita mifandray tamin'Andriamanitra. Fa tonga tamin'ilay raiky nanalana anao no lasa nangatsika, mandinihy anao zay, misy zavatra tsy normaly. Karaha ataonay reto lasa napaby dia farina tian'olo atao courant, hatramin'ny peratra ataonay hitana problema. Raha mbola vidiny eto amin'ny Kalidasy. Vao vetivety sana nitsorona, ino nizay ny secret-n'ilay peratra misy vatony? Safira ranga io, safira. Ino zany n'ilay secret-n'ilay magnatao chemise fogna tsy ataovolo cravaty. Nefa za magnatao cravaty tsy mbolana. Nefa tsy hay, tso. Sasy zany magnotany ndraiky impirony zany tany Afrika. Ataonao ino zany le tany tsara amin'ny Afrika. Impirony zany tany Paris, tsara miarahana ny vily be zany le tany. Beta be. Dia raha vao olona maivamaivana zany tratran'olo karan'ireny dia be. Magnemo koa. Satria tena hatramin'ny fandeha, ohatran'izao misy tonga zany zao ohatra hoe mitoroteny anao dia mety tafagana. Dia iny capturena ndraiky, iny capturena ndraiky atao amin'ilay anao lena mamikaran'izao mihitsy ndraiky. Tananao ndraiky magnan'io dia 666. Dia misy fotoana tena le mara dia ataoko betrako an'io molitra dia iny mihitsy capturena dia rehefa pasteur betrako molitra anao dia dia iny amizay no exploatena mba hampangatsika ny finoanao. Dia raha tsy mandinika tsara anao amin'iny adinonao hoe iolo iny le avy nanany délivrance anao, iolo iny le avy nitsodranao dia avy eo nahazo asa tsara, iolo io iny le nampiasain'Andriamanitra na milamo iferinao fa izy leny betramolotro ny atao hitanao. Satria io ny capturé lasa aminao. Iny tompony iny. Indrindra koa frazely avy ta Congo iny. Any conteneur mihitsy faninjely. Nde tany zao nalaka pouvoir. Pouvoir. I commission maneny pouvoir zany mara mbola ngany le rivavaka te. Tsy malaka aminanzy. Fa betapesa no raha misy raha devoly zany no ny taholo tsy nanatra ny gasy. Zany dia milazanao. Nandeha nalaka tany fona dia vita. Jereo tsara fa raha misy olo tia magnaody dia gasy. Sabi zaza mitomagny androaly dia ndeha nampisikiny. Ka raha io ve no mitahy misy gasy nandro zany. Fa ny zavatra ataon'ny devoly dia ny agnarany le etaeta agnatinao koa. Mila mitandrina ianao. Indrindra amin'izao andro faran'izao mitandrena. Zay hoe tany mafy zay anananao. Mba tsy hisy aka ny satrobona. Dia ataon'ny devoly ny moyen rehetrarehetra hampangatsika ny olona. Ataon'ny devoly ny ahitanao sary hafa amin'ny fiangonana zay vavanao. Ataon'ny devoly zay akivokivy ianao amin'ny finoana zay anananao. Ka zany mbola amerena ampandroany azavela hiala anatinao ny tay. Alleluia. Amen. Dia mba jereo dia zany mifanarahan'ny Elisa any Elia. Fa zay tany jiaby nisy any Elia zany nisy any Elisa.
Satria nisy zavatra nafana tanaty fotao. Nafana hoe za tsy maintsy tonga. Za tsy maintsy magnaraka an'ity. Za tsy maintsy inona izy zavatra naraha io zava-panahy. Possible Elisa raha mety mirozy ny toera. Io tetiko mijery mbola ndreky. Janetsanetsana. Karaha ataonao mirozy koa fa lity. Manaraka ny Elinona. Amen. Tonga nefa ny andro anankiray izay tsy maintsy nandraisany Elisa ny ositra. Io possible andro sahala amin'ny andro rehetrarehetra. Fa tampoka. Andriamanitra rehefa hanao zavatra ny tampoka. Ny olona feno etaeta ihany nefa ny mahita zavatra tampoka. Fa raha anao misy fotoana anao mangatsika tsy ho hitanao le tampoka. Engany mba ho hitanao le tampoka. Miara sy nampamitabidibiky foana fotoana anankiray izay nandraisako ositra. Dia nanomezan'ny tompony le agnarany hoe David Blessing. Tampoka. Za tamin'io anatin'le tsy fisiam-bola tegna anatina problème na vola. Satria tamin'izany zany miaraka nanao formation tamina mpamin'Andriamanitra goavy. Fa inona mba ataoko tamin'izany mitondra sakosy-njare za. Paozy mihitsy ny tegna vandrano fo rongorongo sakosy-ndolo ndraiky tonga ry. Efa tsy alana mosoara zay anaty posy ka mafako kiraro jalo. Ino adikleko tamin'io satria vola anaty tsy ampy. Aloha za manompo an'ireto pare zay mba mihina mofo zare mba mety retapany. Mba mandeha raha zany tsy maintsy mahazo eo tsy izy nareo mamitondra sakosy-njare ke dia dignjare zanao io. Fa tonga ny fotoana anankiray nisy fagnentanana tanatin'ny fiangonana. Ao izy le directeur de l'école tamin'izany satria nanao cours biblique zay tamin'izany. Farany ozy ny fotoana, izara onction ozy androany ny pasteur Chris. Ary hitanareo tsara ozy izy hoe inona ny zavatra nianarantsika taty. Samy ozy tamin'izany mba mahafoy zavatra ao amin'ny lelan'Andriamanitra. Zany mihitsy nanana fa tsy ofana hôtely. Ofana hôtely. Sarotra ny mirisika amin'izany atoloko anao. Ofana hôtely. Fotoana ny janonana tany tsy hoe tamin'io ny farany. Mbola misy journée maromaro. Fa nalefa navoaka. Tomary zany anatitra ny raha hitany. Dia karaha misy raha mijanonononona anaty lohanao koa belao fahatany anao. Babanao aty amin'ny ananana anao. Karaha an'izany raha mijanononona anaty lohanao. Fa ino zareo fagagana ny tranga vao nivoaka avy tany lelan'Andriamanitra dia fa zany nantsovony. Anao re ozy mety izy. Za mihitsy tety verikora tsy za. Olo tsy ampisakafo velo tao anao dia tsy volonana. Natandany mbola nahiahiahiahy pratiany zao raha fo. Fa dia nantsony, avia ozy anao ry, olo hafa nitsany tsy anao io reka. Tagnatin'izay am'izay zany no soa. Mitsofony rano, nanomona ny teny. Alleluia. Nanomboka teo niova ny zavatra rehetra. Ho tampoka aminao ny fomba hitahin'Andriamanitra anao. Ho tampoka aminao ny fomba ananatan'Andriamanitra ny fiainanao. Fa ny zavatra tiako tenenanao fotsiny, aza isarahana Elinao. Aza isarahana Elinao. Fa tsy hainao le lera sy fotoana. Amen. Alleluia. Atsika na sinabavy tsy afaka ny hanompo an'Andriamanitra tsy misy osotra zany. Or nefa ny osotra mitaketaheta sy toepo. Ka anao raha te handeha lavitra amin'ny fanompoan'Andriamanitra, hitarafonao io amboarinao. Amen. Tsisy zavatra vita agnatina fanjakan'Andriamanitra raha tsy misy osotra. Anao zany zao amin'ny vatra ataonao io, osotra ny ilainao amin'io. Tsy fantakirina ny aktivité ataonao, osotra ny ilaina amin'io. Amin'ny hoavinao amin'izay rehetra ataonao, osotra ny ilaina amin'io. Fa kisy teo apetrako aminao, io osotra io nefa misy toe-po takiny. Alleluia. Misy sonnerie takiny koa ndraiky. Misy sonnerie karan'izay. Atao vafa ny tanilesako.
Amen. Mbola tsisy koa zegny. Voa koa tangesiko. Hitantsika tsara raha vao tsisy onction ny fiainan'olona anankiray hanao zavatra na hanompo an'Andriamanitra io na hanao activité io, raha vao tsy eo ny onction dia tsy maintsy misy effort mafy be ataonao. Lasa miezaka ianao, lasa misy dinitra milatsaka. Zavatra tokony ho une semaine, 3 mois, 1 an, 5 ans, raha vao tsy eo ny onction, tsy maintsy misy effort ngeza be atao. Fa raha eo ny ositra na zay tsy vitan'olona raha possible ho vitana. Nagnano effort avana ry Saul niady tamin'ny Goliath fa tsy naresy azy. Nampiasa karazana stratégie isan-karazany fa tsy nahalavo ny Goliath. Vao may Goliath menace zareo. Fa raha vao nitsangana avy any David zay nosorany Samuel, fraction de seconde nafaty ny Goliath. Rehefa eo ny ositra zavatra tsy vitan'olona possible ho vitana. Engane hidina aminao ny ositra androany. Engane hidina aminao ny ositra amin'ny alana zao fampianarana zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Amen. Tsy tokony ho kamo anao mamonjy fotoana eto. Alléluia. Amen. Tadio tsara fa ny olona rehetra nagnakivy any Elisa daholo fa tsy niemotra mihitsy Elisa. Izy fotoana zany nanambara an'izao fahamarinana an'izao hoe un homme assoiffé va jusqu'au bout. Ny olona anankiray mangetaheta tonga jusqu'à fara. Ho teneninao hoe agnankiriry vao misy rano tsy maintsy tonga agnankiriry. Ho teneninao hoe agny dépôt misy rano tsy maintsy tonga ny dépôt. Un homme assoiffé va jusqu'au bout. Engany mba ho tonga hatramin'ny farany ianao. Tsy anao le ho raraka andala. Alléluia. Amen. Amen. Zanaka mpanan-karena Elisa fa tsy niala mihitsy. Ary niasa izy ny Baiboly dia mpanondradrano ny tanany Eli. Ny tegna zanaka ihany koa ry havana. Matetika izy foana ny mandray zavatra avy any amin'ny ray. Ka raha tegna zanaka ianao, tsy maintsy misy zavatra ho raisinao avy aty amin'ny papanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny tegna zanaka tsy miala. Engany mba anisan'ny zanaka. Alléluia. Ao amin'ny bokin'ny Marka toko fafito ihany koa, andimy faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fatelopolo. Marka toko fafito, andimy faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fatelopolo. Misy vehivavy anankiray izay nanana zanaka narary sady nampahoriany demoniaka. Fa mbola nomeny Jesosy anarana hafahafa izy. Vehivavy Kananita. Eo Jesosy mantsana azy, tsy mety Jesosy manomeny mofon-jazakely ho an'ny amboa. Mafy ane zany feo zany. Tsy mety Jesosy manomeny mofon-jazakely ho an'ny amboa. Zany efa minitra tsandrato fa mba olona nananay izy azy any viavy. Fa tsy maintsy testen'Andriamanitra ianao raha vao misy zavatra andrasanao. Misy testa foana. Dia eo anao jerena hoe vitanao ve le testa sa tsy vitanao. Mafy zany raha anao hoe mba nataon'olona zany fivavahana dia anao ka nahazo agnarana ndraiky anao hafahafa. Tena ny tamin'ny Transexpress anao fa samy miala. Iko mbola zafy tsy mandehandeha toerana karan'ity. Raha anao nataony Jesosy amin'izany dia mety tena mba Jesosy ndraiky. Fa tsy zany nataon'ity vehivavy. Tainy tompony ianao. Satria ianao raha vao misy zavatra mampanetahetanao, tsy raha rahinao zay ataon'olo agnaranao. Amen. Ka ataoko zao za manompo ny tompo, tsy raha rahiko zay ataon'olo agnara. Ka raha misy zavatra ilainao, aza miasa lomo zay tenen'olo agny fa ny azahoanao an'ino ataovy zava-dehibe. Ny sasany mataritra ataon'olo secte dia aloha tsy mandeha mivavaka. Anarana mivavaka ny an'ny secte. Misy lehilahy anankiray nge ndray andro nanaovan'i Jesosy fagagana. Dia namontany anazy ny fariseo sy ny sadoseo ny mpanorandalàna. Izy io moa nanasitrana tsisy raha rahiko an'izay nanasitrana azy fa jamba taloha. Mahira Jesosy. Azonao izy.
Ny azahoanao an'ilay zavatra ilainao no ataovy. Amen. Tain'ny tompony ianao. Tain'Andriamanitra. Da ihany koa zany hivavaka ho an'olo marary manantsony fianakavian'ilay olona zany. Ilay olona amin'io fa hositevitra fa hiala hainy. Dia mbola nahontany koa nareo zany raha tsy mandeso avy amin'ny fiangonana zokany sa avy amin'ny fiangonana zany. Saika namela kote. Anao nefa problème dia mbola zany question apetraka anao. Hoe zokony sy zany Jesosy ny tokony mameka anao. Amen. Fa dia an-tegna moa zany mampanon'Andriamanitra dia nagnenento sady zokony zegny zany. Raha hitanao any tena ko sady volony mitaviny. Fa nangalana ambiance fo eklera fa tsy nampidinina anaty fo. Satria io propotsikirina indray manakana n'Andriamanitra tsy haneo zavatra amin'ny fiainantsika. Engany mba tsy ho anisany zany. Alleluia. Jerevinao tsara ty vehivavy teo bokony marika tokafito fa tsy nanakinany Jesosy izy teto fa vao maika riziny sisy. Rehefa mifamagny fa eny tokoko marina zany fa tsy vignitra izy. Tsika nendray raha vao misy zavatra tsy azo tsika fotsiny tenen'olona averiny kely le vavanao teo. Alors le tsika mihitsy firesaky ty tsy zany nataony fa tena napetrany tsara marina zany izy fa naniamboara izy nendray mba mihinana ny latsaka avy amin'ny latabatra ny tompo. Tsy nampagnino anazy zany ny similie nipetraka amin'ilay hoe amboa toy izay izy tsositra. Amen. Be tabe rehefa ny olona manana problème fa desina avonavony dia midokako fa problème jusqu'y niany. Be tabe ny olona mpahoriny démonia fa indesina ambony po dia mibodika andrano au lieu de tonga ety zona mba hivavaka. Firifiry ny olona mila an'ireo karazana fampianarana zay zaraintsika eto. Aleo ny magnaraka amin'ny Facebook toy izay agnitsika ambolo madinika. Ny tompony hitaky anao. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Hitantsika tsara ngamba revana ny olo rehefa marary. Tsisy olo marary mailatra zay. Mbola tsy maneho dongo matomena. Antanio dia viterika. Lefa viterika dongo mainy zay. Tsara nisy miteny ndraiky ko lehilahy amiterika kapisy ty masina. Rehefa hiterika zao kapisy masina. Satria lalahy be ateo. Zay ny voan'ny zazy io foana tsy maintsy atao. Tsara nisy viavy fa hiterika mitariny. Non. Ndraiky lehilahy dia avoaka tao fosiny dia vita. Ay mitokoroky. Fa tsy hoe rehefa lehilahy dia akombolo malaky. L'olo marary. C'est la teny français hoe une personne qui a soif n'a pas de personnalité. Tsy tantsony hoe olo karakory izy. Satria izy mangeta heta. Satria izy mila zavatra. Satria izy misy zavatra tadiaviny amin'ny fiainana. Tegny tompony ianao. Tsary nisy olo dia dokotera ka le ataova velona ke fo mipikira. Fa tsy maintsy aroronao io na antibava ianao na antiday ianao na volany misy votiara ianao. Raha atao tsino ianao tsy maintsy ampidirana fo mino. Satria misy 2021. Misy 2021. Atao karakory atao avy amin'ny zipo akeo dia mamantona koa. Na 2023 ary misy. Tsisy dokotera nanipikiranao zany ko tsy milorona. Donc mazava ho azy ny olona rehefa mangetaheta tsy maintsy resy ny avona. Resy ny avona. Da iny tompony ianao. Okay no mba hangetaheta. Izy koa revana matetika mahatonga antsika tsy mangetaheta intsony lasa diso zatra loatra antsika mandeha amina fahazarana. Mandeha amina fahazarana antsika. Tsy vao mandeha iklaveny zalady izy averiny iny zegny niany.
Umanino fogna lay lalala Jesosy zegny niany. Dia lasa fahazarana raha jiaby. Olana anankiray koa io zatra loatra tsika. Lasa zatra loatra mpanompon'Andriamanitra. Zay ilay antsoina teny frantsay hoe familiarité. Manimba zany ary possible tsy andraisanao zavatra. Igny Jesosy ianao. Alléluia. Amen. Karaha tonga eto ianao eny tsara mila mangetaheta ianao. Isanandro sanandro mangatan'Andriamanitra Tompo ampitomboiny ny hetaheta atao anatiko. Oka hoe tsy za Jesosy le olona angatsika anelanelany. Oka hoe Jesosy mba tsy za le olona iverina satria nahita ererany ranony. Oka hoe Jesosy mba tsy za le olona iverin-dalana. Na ifindra tsy vavaka miziona satria nareny radio ny vola. Ikopako ndraikindraiky anao teny tandregny radio tandregnesanao dolo jiaby. Faranao mareny indreo zay mbola tsy natao basita an-dranomasina dia tsy masina. Ora nefa nenao tabasen-drano. Azo nasanao amizay boka anao. Izy nefa nivolagna tsy maintsy an-dranomasina dia aminjare. Ay tompony. Alléluia. Mila mandinika tsara ianao. Mila mitandrina antsika fa maro zavatra manimba ny fanahintsika amin'izao farany. Zay mahatonga amin'ny Baiboly milaza hoe loza ho an'ny tany izay monina ao aminy izy fa ino izy nidina any amin'ny rosa tany ary manana fatezerina lehibe. Mampiasa stratégie be da be dia voly amin'izao mba hampangatsika fanana. Mba hatonga anao tsy rosotsony ny fahamasinana. Mba hatonga anao tsy hiazona le fononao hatramin'ny farany. Satria ianao io zany tianao na tsy tianao raha vao ianao io tsy mahazo sakafo tadiavinao ny fanahinao zavatra hita voalohany lasa tsy mahavita mivavaka. Ka manao iantso Jesosy matory. Raha tianao anginy mijery télé, courant-beo, ny Facebook, ny karaoké. Andrambo mahafinaritra. Fa le mba hivavaka ohatrany nataonao taloha Andriamanitra latsaka aby ranomasinao taloha izy anao kesy fananiny. Taloha anao mba reny mba miantso Andriamanitra anao zao mitonga be koa bisibisy. Manano bavaka nampiasa l'hôtel. Pasteur mba magnety gara hivavaka sika. Lasa lehilahy liksa be izy aloha kenio. Lasa vehivavy liksa be. Ireny zay rehefa nafantarana fa miala tsikelikely anatinao ao le hetaheta. Igny ihany nefa ny mahatonga anao hisintoka zavatra. Igny ihany mahatonga an'Andriamanitra hanokatra varavarana hitahiny ara-pananao hoe aiza le hetaheta. Tahiny tompo aneo. Enga ny hiverina amin'ny lohany ny hetaheta-nao. Enga ny Andriamanitra mba hanangana anao amin'izay. Ampiorina anao misimisy kokoa. Ampatanjaka ny ara-pananao. Ary zay zavatra ratsy namboleny devoly raha vako amin'ny anarana Jesosy tsy anapahifana ny tenanao. Hotahiny tompo anenao. Hotahiny Andriamanitra ny anao avinao. Andriamanitra ny anomenao zava-baovao, anomenao fiaina vaovao. Raisa ny fahasoavana zany amin'ny anarana Jesosy. Nizanizy ianao mandreny ty avaritianao ny ariva. Tononoko ny afon'ny fanamasina ameny ny fiainanao. Tononoko ny osotry ny fanamasina hikasika ny aktivité izay ataonao. Miery ny fanamasina ny ampatanjaka ny fahasalamanao. Ampahita fitianao ny Jehovah-Andriamanitra. Hitahinao vetsiona ny Andriamanitra. Ary anomenao fiaina vaovao. Tsy hoforana ianao anana hetaheta zava-panahy. Iotra lavitra ny hetaheta-nao manomboka gloire. Akononoka le signal avy amin'ny fanamasina atonga anao tsy hovarimbariny. Mitahiry ny fanamasina ianao alohan'ny hariva hivavaka. Omena Andriamanitra hetaheta mako baiboly ianao. Omena Andriamanitra hetaheta ndinika zava-panahy ianao. Andriamanitra ny amerina amin'ny lohany ny fiainanao. Oza hoe mahomby azy ianao. Mitahiny tompony ianao. Raha marana ianao tonga eto androany manonona fanasitana anao ny fiainanao aho. Miahoe sitana menara Jesosy. Hozoroko ny aretina na lavitra anao. Hozoroko ny nofo ratsy. Tianao fiainanao zany. Ireo karazana problème amin'ny tokantrano. Any amin'ny fiainana ara-panana amin'ny fifandraisana. Raha vako amin'ny anarana Jesosy. Onko mpandresy ianao. Tsy fikorana mba hita fiaina vaovao ianao. Hotahiny tompony ianao. Misaotra tompo. Misaotra fanamasina.
Samy misaotra an'Andriamanitra. Misaotra azy ianao fa nanao zavatra tao amin'ny fiainanao an'izao. Misaotra azy ianao fa tsy verimaina ny fotoana natokavanao teto. Nao masamby hivavaka isaotra ny tompo. Dia mangatahana Andriamanitra mba omeny etaeta vaovao ireny. Mba tsy hainao taloha fa mba hainao vaovao. Dia miala eto izany Jesosy manomboka androany ao ka ho feno etaeta zava-boaran'ny tena. Samy mba mivavaka ny rasana mafy. Samy mba miantso an'Andriamanitra. Samy mba miantso ny fanamasina. Samy mba miteny tompo miasaka anaty fiainana. Misaotra tompo. Midera anao zay. Mitsaoka anao zay tompo. Mameno anao zay. Midera anao zay. Matoky anao zay. Miandrandana. Sekoe ina mba ilainao, ina mampapagitahitanao. Lazao fanamasina zany androany ary. Mba mitenenao hoe za fanamasina mba teo ohatry zao. Mba tiako hoe mifiainako mba ohatry zao. Tiako hoe niara-panako mba hiamanhery hatrany, hiamantanjaka hatrany. Sa anatin'ny feonao. Mba mba hivavakantsika angataka amin'Andriamanitra. Misaotra ny fanamasina. Misaoka anao zao, midera anao zao. Misaotra tompony ny fampahirezanao ny vahoakanao. Dera anao zay mankalazana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny anaran'i Jesosy. Itiatanana mampantompotsika. Mazotoerana. Amen. Tain'i Jesosy daholo tsika rehetra. Tompony ametraka etaeta amin'ny fiainanao. Ny Andriamanitsika ny hiasa fomba tsy takatry ny saina ao amin'ny fiainanao. Amen.